lehibe ho aindray a ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka n'izao fandarana inona no tianao ataoko aminao izao. Ny teny ataoko anareo de izao: tsofoko rano ianareo rehetra zay nitondra ny taratasy nisy andro zavatra irinareo ho ataon'Andriamanitra am'ty taona ity. Tsofoko rano mba ho tanteraka aminareo am'ty taona ity tokoa ny zavatra nirinareo rehetra. Ny afatra apetrako aminareo fotsiny de zao: tandremo, tena tandremo ny rorosaina, tandremo fa reo zavatra ratsy hitany masonao, reo zavatra ratsy eny sofinao, reo zavatra ratsy efa miatra aminao dia ataony devoly fitaovana anapepona ny sainao ary ataony fitaovana entina manafoana finoanao sy ny fanantenanao daholo izany. Ka dia mitandrema ho iao. Ahoana hoy Petera, any Petera 2:5-9 miambena maonona tena ho izy fa ny devoly fahavalinareo de mandehandeha tahaka leona mierina mitady zay arapany toero izy, satria fantatrareo hoy Petera fa zany fahoriny zany de manjo ny rahalanareo rehetra manerana zao tontolo zao. Eto am'ty tany be devolytsika no miaina, no zany dia ataony devoly io zay azo atao mba atokatsika tsy hana fifandraisana amin'Andriamanitra, atokatsika tsy hanatena an'Andriamanitra mihitsy. Ka dia zay mahatonga amin'ny teny hoe mitandremo, tena mitandremo. Fanampin'izany aoka anana finoana andro eteny ao anatin'ity baiboly ity ianao ianareo. Anisan'izany le teny zay nataon'Andriamanitra am' Jeremia 3:7. Ahoana hoy Andriamanitra? Tiako anareo ino zay teny zay. Hoy izy: antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy saripatarina zay tsy fantatrao. De takizany ko le teny nataony Jesosy ao am' Marka 4:24. Hoy izy: na inona no tonononareo am' fivavahana de mino fa efa nandray ianareo. Zany hoe rehefa mivavaka zany ianao, rehefa miresaka amin'Andriamanitra zany ianao, de mino fa efa niaino Andriamanitra, ary efa namaly Andriamanitra, ary efa nanatanteraka ny vavaka sy ny zavatra noresantsika taminy izy. Reso le tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 5:120 sy ny 6:20 zay fa nambarako taminareo tamin'ny heriny. De fanampin'izay eno tsara reto témoignage zay tantarako aminareo reto. Tiako matsy anareo tsy rorosaina tsy salasala, tiako matsy anareo tena ana fanantenana lehibe mihitsy, fa tena andray fahasoavana atoato, andray fahasoavana am'ty taona 2024 zay diavitsika ity. Voalohany ato amin'ny Isaia 9:7. Rehefa aveo moa vakiko aminareo ihany ny apahany ny amin'ny teny voasoratra ao. Faraky ny voatantara ao de narary mafy Ezekia mpanjakany Joda, ary evo voasoratra teo am-bokin'Andriamanitra fa afaty azy la eretina nahazo azy. Zany mantsy fa narary Ezekia, efa nitsapo tena tatsy, nitsapo tena teoroa, fa tsy sitrina mihitsy izy. De zay ny voalaza. No zany dia nampitondra hafatra any Isaia mpaminany Andriamanitra ho any amin'ny Ezekia ilaza aminy hoe ho faty anao, ahafaty anao io aretina mahazo anao io. Antonga vakitsika ny voalaza ato amin'ny Isaia 9:20 hoe: de ny andininy voalohany, ary tam'izany andro zany dia narary saiky maty Ezekia, ary Isaia mpaminany zanaky Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe: zao no lazainy Jehova, afary ny ankonanao fa ho faty anao fa tsy ho velona. Ho faty anao fa tsy ho velona. Olo efa aminanina avy any an-danitra nampitondrana ny Isaia ho an'ny Ezekia. Toy indrindra no
tondrany Ezeka ny faniriana tao anatiny. Fatany tsara fa efa voasoratra eo bokin'Andriamanitra avokoa, efa voasoratra eo bokin'Andriamanitra hatrany hatrany na ny andro avelomany eto ambony tany ity na ny andro afatesana. Fatany tsara fa efa nahazo afatra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany izy fa io aretina mahazo azy io dia afaty azy. Fata daholo zany rehetrarehetra zany fa teo indrindra hoy eo no nitondran'ny Ezeka ny faniriny teo anatr'Andriamanitra. Ny faniriny dia hoe mbola ho velonana ihany eto ambony tany ity. Dia inona hoe ianao no nataon'ny Ezeka? Netiny teo anatren'Andriamanitra le faniriny tahaka le nataontsika tamin'ny heriny. Nety teo anatr'Andriamanitra le faniriny, nety tamin'ny alalan'ny vavaka le faniriny. Andao dia vakitsika ny 5 hoe Isaia 7:20 eno tsara dia nitodika nakany amin'ny rindriny Ezeka ka nivavaka tamin'i Jehova hoe Jehova o, engany ka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary ny nanaovako izay tsara eo masinao dia nitomany mafy dia mafy izy. Nety teo anatr'Andriamanitra zany ny fanirina, zay voasoratra. Nety teo anatr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka lay fanirina, zay ny voasoratra. Vokany ny aino azy ny tompon'Andriamanitra tompoko. Tanteraka lay teny nampitorian'Andriamanitra ny Jeremia mpaminany hoe antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy saripatarina zay tsy fantatrao. Jeremia 7:7. Ary tanteraka aminy ihany koa lay salamy 5:7, 5:20 sy 5:20 zay efa vakitsika matetika toy zao moa le ifa aveliko vakiny indray. Jehova dia eo kaiky zay rehetra miantso azy, dia zay rehetra miantso azy marina tokoa. Tanteraka zany io. 5:20 anefa niriny zay matahotra azy izy ary riany ny fitarainany ka amonjy azy. Toy zao ihany koa ny valimbavaka nomena azy. Isaia 7:4 sy 9. Toy zao voasoratra. Dia toka tamin'ny Isaia ny teny Jehova nanao hoe mandehana ka lazao amin'ny Ezeka hoe izao no lazain'i Jehova Andriamanitra Davida rainao, efa noenoka fitarainanao ary efa hitako ny ranomasinao, indro ampiko 10 taona ny andronao, sady hamonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakany Asiria ao ary hiaro ity tanàna ity ao. Tena nasehoan'Andriamanitra hoe le zavatra niriny Ezeka hoe mbola ho ela velony eto ambony tany ity dia nomen'Andriamanitra azy, notanteran'Andriamanitra taminy. Ary le izy niotra no zay nangatany Ezeka ry no zay niriny azy no nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Ry havanao, ianareo zay mahita sy mandray ahy amin'ny androandroany ity. Zava-dehibe tamin'Andriamanitra ny nanaovantsika andro lisitra mikasika ny amin'ireo zavatra irintsika mba ho ataon'Andriamanitra amintsika amin'izao enim-bolana 2 zay efa diavintsika izao. No zany amafiziko aminareo ny fanetanana zay efa nanetanako anareo teo. Mitandrema, zay le izy. Tena mitandrema mba tsy rorosaina mihitsy ianao na de kely azy. Ataovy matanjaka ny finoana fa efa nieno ny vavaka nataontsika ny tompon'Andriamanitra tsy to. Ataovy matanjaka ny finoana fa efa nandray ny fanirintsika ny tompon'Andriamanitra tsy to. Ary efa nanomana valiny omenantsika io Andriamanitra io. Ny anjarantsika zany de miandry ny fahatanterahana. Ho anareo moa zay efa natsapa hoe tanteraka sady le izy miapahana de misaoran'Andriamanitra. Ho anareo zay tsy mbola natsapa de miandry amin'ny finoana sy ny fanantenana isika. Nitsodrana taoko de izao hoe ho tanteraka aminareo tokoa ny fanirinao rehetra antetony ity. Raha nianao zany ianao de ataovy hoe amen. Dikany hoe amen de hoe
ho tanteraka amiko an'izany. Zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Ezekia, zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Ezekia ane, ho ataon'Andriamanitra aminao ihany koa aorianan'izao nitondranao ny fanirinao teo anatrehan'Andriamanitra izao. De raha mino an'izany ianao, raha resaritry ny am'izany ianao, de ataovy amenna ihany ko. Dikany hoe amenna de hoe ho tanteraka amiko an'izany. Fanampin'izany afaka manao mihoatra no zay nangatantsika na no zay mirintsika io Andriamanitra io. Marina zany ry havana, tena zany mihitsy no voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Antoke vakitsika ny voalaza tamin'ny Isaia toko valo amby telopolo hoe, de vakitsika ny 14. De toka tamin'ny Isaia ny teny Jehova nanao hoe, mandehana ka lazao amin'ny Ezekia hoe, zao ny lazain'i Jehova Andriamanitra Davida renao, efa nioenoko efa tarainanao, ary efa hitako ny ranomasinao, indro ampiko 10 taona ny andronao. Zay aloha le faniriany hoe mba ho ela velona. De namaly azy Andriamanitra hoe eny azy, ekeko fanirinao, ekeko fangatanao, ampiko 10 taona ny andronao. Falibe Ezekia tam'izany. Fa ity le mihoatra no zay nangatahana. Efa nioenoko fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasinao, indro ampiko 10 taona ny andronao, sady amonjanao sy ity tanàna ity amin'ny tanàn'ny mpanjakany Asiria ary aro ity tanàna ity ao. Zany hoe amonjanao ao, amonjy ity tanàna fehezinao ty eo, ary aro ity tanàna ity manoloana fisiany fahavalo. Zay zany le tombony zay nomen'Andriamanitra azy. Eto de matsiaro ny tenin'ny Baiboly ao amin'ny Efesianina toko 7:20. Andao nge vakiko aminareo voasoratra Efesianina toko 7:20. Arao tsara nge ny voasoratra. Efesianina toko 7:20. Aro an'izay mahay manao mihoatra no zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra no zay rehetra angatantsika na everitsika azy araky ny hery zay miasa ato amitsika. Voasoratra io zany fa io Andriamanitra ivavantsika io de Andriamanitra mahay manome mihoatra no zay angatantsika, no zay everitsika, no zay irintsika. Zay zany no voasoratra. Ka dia mbola mitsodrany ihany androany hoe mihoatra lavitra no reo zay nisoratanao anaty listrany ny zavatra ho ataon'Andriamanitra ao fiainanao am'izao enim-bolana faharoa zay diavitsika izao. Témoignage faharoa mikasiany ao amin'liko toko 1, mikasiany tantarany Zakaria sy Elisabeta. Fony mbola tanora izy mivady reo dia nivavaka tamin'Andriamanitra ary naneo fanirina ny mba azo zazalahy. De nandeha ny andro, nandeha ny fotoana, fa dia tsy tonga mihitsy le zaza, tsy tanteraka ny nangatany, tsy tanteraka ny fanirina. Kanjo antitra ihany izy mivady fa tsy tanteraka ny nangatany, tsy tanteraka ny fanirina. Fa tamin'ny ray andro anefa tonga niraka avy any an-danitra, naniraka anjely Andriamanitra mba ilaza vaovao mafaly tamin'ny Zakaria raha nanao asa fisoronana izy tamin'izay fotoana zay. Tena laza vaovao mafaly lay anjely, ary vaovao mafaly zay nolazainy de hoe ite ananjanaka ianao, ananjanaka amin'ny alalanao Elisabeta vadinao. Raha vao nandreny zany Zakaria dia somary taitra ihany izy, sady tsy napozina ary surprise tamihitsy le teny netiny anjely teo aminy satria efa antitra izy mivady. Antoke vakitsika ato amin'ny liko toko 1 to zao voasoratra liko toko 1 de vakitsika ny 9 ka hatramin'ny 9 ary no nanao raha-pisoroana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria araka fadimbasany atokony, araka fanao amin'ny fisoroana dia anjarany araka filokana ny hiditra ao amin'ny tempolon'ny tompo
ka andoro didikazomanitra ary mivoaka rehetra ny toetra teo ivelany ny vavaka tamin'ny ora fandorona didikazomanitra. Andiny faraikimbe folo. Ary nisy anjelon'ny tompo niseho taminy teo akavanan'ny altara fandorona didikazomanitra. Ary no nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa ola enjely taminy, aza matahotra Zakaria fa efa noenona ny fangatahanao ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao ary Jauna no ataonao anarany. Tanteraka faniriana. Tanteraka faniriana izy mivady. Ka ny lesona lehibe dia izao, tsy maintsy efain'Andriamanitra foana tompoko ny fangatahana sy ny faniriana. Tsy maintsy efain'Andriamanitra zany. Fa izy Andriamanitra tsy to no malala ny fotoana mety anatanterana ny fangatahana sy ny faniriana rehetra. Izy malala ny fotoana tena mety indrindra, tena tsara indrindra ho antsika zanak'olombelona. Ary eto dia manamafy fa zay nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa ndreka ho ataon'Andriamanitra amitsika e. Tena arabaky teny mihitsy zany zavatra zany. De tia ny zavatra ankiray mba tiako afarana amitsika, satria efa nitondra fangatahantsika sy faniritsika tamin'ny Andriamanitra isika. Raha sanatria apetrako zay ka tsy toko amin'le fotoana mba andrandrainao le izy, de aza matahotra mihitsy tompoko, aza mana mihitsy tompoko, aza misalasala mihitsy tompoko. Fa io Andriamanitra ivavantsika io tena Andriamanitra tsara e, Andriamanitra mpanao tsara e, ary manana fotoanany tena manokana voatokana ho antsika izy. Tsaroko ndre mandeha zay misy namanay anankiray zay. Io namanay io zany a dia efa tombotaona ihany izy, tovavy izy io. Efa atany amin'ny efapolo taona latsaka kely tany izy tamin'izany. De ny faniriny hatramin'ny ela de mba anambady. Fa de tsy tonga tamin'izany mihitsy izy. De ina nataony vehivavy io tamin'ny fotoana mariazy no nitantarainy no nitorony vavolombelona zavatra nataony. Nalainy ny taratasy. De sorata atao amin'ny taratasy hoe izy dia te hiroso amin'ny fanambadiana am'izay, te hanana tokantrano am'izay. Ka lehilahy tahak'izao a, tahak'izao sy toy zao avy no tiako ho vadiko. Soratany voalohany tatak'izao a momba n'io lehilahy io. Faharoa tahak'izao a ny asany. Fahatelo tahak'izao ny zavatra tiany. Fahaefatra soratany raha tsy diso misy maromaro zay mahatratra amam-polony ny zavatra nataony tamin'izay fotoana zay. De nametrany tanany de nova mivavaka. Tsy niteniteny taminay izy, tsy niteniteny tamin'ny olona izy hoe efa misy tara lisitra any amin'ny any manambarany amin'izay lehilahy tiany akavady azy. De akory tokoa ny zava-magaga ry havana. Fa dia tanteraka le izy. Ary tsy nambarany taminay hoe tanteraka le izy fa tamin'ny andro nafitanany nanovana fanamasina mariazina tao anatin'le fetifety lanonana, tamin'iny izy no nijoro vavolombelona de navoaka le taratasy. De novakiny teo masin'olona le taratasy. Tena nantenako ary de gaga hoe tena arabaky teny tanteraka ny fanirin'ilay vehivavy le ranabavy. Ka io Andriamanitra io zany a averiko indray hoe tahaka Zakaria sy Elizabeta manokana. Angamany izy vady efa tsy nieritreritra ny fahatanterana izy intsony. Kanefa Andriamanitra tsy mivadika de mandeha falalefa tany amin'Andriamanitra iny a de voarain'Andriamanitra. Ary raha nanomana programa n'Andriamanitra hoe amaly azy de farak'izay tsy memitra amin'izany intsony Andriamanitra. Zay mahatonga amin'ny teny hoe ataovy lesona lehibe ho antsika ny tantaran'ny Zakaria sy Elizabeta manokana hoe ny zavatra nangatanao tamin'Andriamanitra, ny zavatra nirinao teo anatr'i Andriamanitra, indrindra fa lay taratasy misy ny lista rehetra zay novelarinao teo anatr'i Andriamanitra ny antsika mambavaka matoky fa tsy maintsy efain'Andriamanitra izany. Zao voalasa ny boky Nomery. Andriamanitra tsy mba olona kandainga na zanak'olombelona kanenina
moa efa nilaza va izy ka tsy efainy zany, moa efa niteva izy ka tsy ho tanterany zany. Zay ny le salamy fa 5:100 5:20 sy 5:10 io mihitsy no amarenin'Andriamanitra. Ho famaranako ny afatra de zao, io empiandrasany valy ny fangatantsika sy mifaniritsika de zao tompoko, mandehana ho tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ialao avokoa reo zavatra ratsy fanaonao na zatranao hatram'izay, ka fantatrao fa mety anakana ny fanatanteran'Andriamanitra ny fanirinao am'izao enim-bolana faharoa zao. Aveliko indray hoe mandehana ho tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra ianao, ary ialao avokoa afoy izo avokoa reo zavatra ratsy na zatranao hatram'izay, raha ohatra ka fantatrao fa mety anakana lay zava-tsony lanitra tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Raha mikasany amin'ny Zakaria sy Elizabeta zao de voalaza fa olona tsy nanatsiny tonatrehan'Andriamanitra mihitsy izy, anika dia tsy maintsy nefain'Andriamanitra ny nangatany sy ny zavatra niriny. Eno tsara ny voasoratra liko toko voalohany 5:9, ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena tsy manatsiny araky ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny tompo. Mazava ny voasoratra, ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena tsy manatsiny araky ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny tompo. Mifanampy zay ko manana finoana trany ianao, zay mantsy lay nambarako tery aloha, manana finoana trany ianao, mivavay ianao ary mangatamy fanay masina mba tena isy fifandraisany tsara aminao sy Andriamanitra mba hitombo le finoana, mba tanjaka le finoana. Hitanao zao mikasany amin'ny Abrahama manokana, nisy teny fikasana nomen'Andriamanitra azy fa omen'Andriamanitra taranaka i Abrahama sy Sara vadiny, de niandry tamin'ny paretana i Abrahama fa tsy tanteraka le izy, antitra i Abrahama fa tsy tanteraka le izy, antitra tak'izany akio Sara, ary efa nitsatra tamin'ny fomba ambehivavy aza izy araky voalazan'ny baiboly, fa tsy tanteraka zavatra nangatany sy zavatra niriny araky le tefikasana nataon'Andriamanitra taminy. Fa ny amin'ny Abrahama manokana kosa de tena spesialy. Tantarain'ny baiboly ny bokin'ny Romanina hoe na de efa tsy nisy nanantena intsony aza ny olona dia mbola nanantena foana i Abrahama. Zay ny voasoratra ao amin'ny Romanina 4:20. De zay mety zany no tiako ananatsika, na hiteny ny atsavy, hiteny ny atsakavanana, hiteny aminao ny olona, de tsy ho tanteraka ty nangatanao ty, tsy ho tanteraka mihitsy nangatanao io, tenin'ny olombelona zany, teniny namanao zany, fa tsy teny nataon'Andriamanitra taminao. Fa ny momba an'Andriamanitra averiko indray le teniny nomery, tsy olombelona izy ka ndainga, na hoe zanak'olombelona ka nenina, efa nilaza izy ka tsy maintsy efainy, efa niteny izy ka tsy maintsy tovony, satria efa nampananten'Andriamanitra fa anefa niry zay matahotra azy izy, de matokiry havana manana finoana lehibe fa tsy maintsy ho tanteraka aminao zany, tsy maintsy ho tanteraka aminao am'ty taony ity zavatra nirinao. Na de tsisy manana fanantenana ntsony aza ny olona, ianao mijoroa foana io natrehan'Andriamanitra hoe za de manana fanantenana. Zay zany ny afatra netiko anareo tam'ty androandroany ity, ka andoatsika ivavaka tena isotra an'Andriamanitra, akasitraka azy ny amin'iny taratasy misy ny lisitry ny zavatra tiatsika ho ataon'Andriamanitra iny, isotra azy isika satria efa voman'Andriamanitra ao ny valim-bavaka, voman'Andriamanitra ao ny zavatra lay iritsika, ary ny mbola angatatsika amin'Andriamanitra de hoe tompo afangano fa miandry ny mpanomponao, miandry ny fatanterany ny mpanomponao. Andeotsika ivavaka, raha afaka mandoalika anao de mandoalia, na apetrao fonao tananao fa ivavaka tsika da ho azy. Ry tompoandriamanitra eo, isorana ny anao lay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay.
sambatra izahay fa ianao lay izy atrizay ko mandrakizay ianao lay Andriamanitra tompony zao rehetra izao, ianao Andriamanitra lay nanomean Jesosy Kristy zanakao ho tomponay ho mpamonjanay, ianao no Andriamanitra ivavanay ankehitriny. Misaotra anao zahay tamin'ny nandrenesanao ny fanirinay tamin'ny herinandro ambony, ary misaotra anao ihany koa zahay ny amin'ny nandraisanao azany fanirinay zany sy ny fanomananao ny zava-tsony lanitra, ny fahasoavana be dehibe mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay. Misaotra sy mankasitraka anao ny am'izany fahasoavana lehibe ataonao aminay zany izahay Andriamanitra. Ary am'ty androandroany ity de vavaka aminao zahay, aoka ampaheranay etraetrany ny fanenao masina, hiasa aminay ny fanenao masina mba tanjaka ny fononay, ka tsy rorosainy izay na inona zavatra ratsy hita masonay, na zavatra ratsy ny sofinay, na zavatra ratsy efa miatra aminay, ny fantatray Andriamanitra. Miasa aloha ka tsy misy masakana, mietsika aloha ka tsy misy matohatra, ho tanteraka aminay ny zavatra nirinay zay fanetinay teo anatrianao. Misaotra sy mankasitraka anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Zay zany ny afatra nentina ho antsika tamin'ity androandroany ity. De fanampin'izay ivavako anareo zay marary eo, ary mbola ho roako ihany koa ny fanaratsy zay mety anakatsakana, satria ny devolonge miezaka manakana fa tsika koa manana finoana fa ny fahefana men'Andriamanitra tsika de mahery lavitra no ny fahefany devoly, ka dia andao mbola ivavaka ho am'izay tsika apetrao amin'ny fonao tananao. Tompo, mbola mivavaka ihany zahay am'izao fotoana zao, ary mbola miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho aminay ane ny tananao sy ny herinao, ka am'ty fotoana ity dia mivavaka aminao aho ho andreo zay marary, na inona retina, na manaona sy manaona fisehoany sy ny heriny, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ny marary, miala amin'ny tenan'ny olona ny heriny aretina, miala trany atampidokatra any am-paladia, miala any amin'ny tova rehetrany, ny fifitosana levonina amin'ny anaran'i Jesosy, ny fifitosana levonina amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo Andriamanitra, manasitrana ny fomba mahagagy anao, ny vavaka zay ataoko de misy hery, manasitrana zay mino, manafaka andreo zay mino, ary reo fanaratsy tady hevitra anakatsakanana ny zava-tsolo lanitra mba tsy ho tanteraka aminay, satria fantondra fanirinay teo ny atrehan'Andriamanitra zay. Tidiko amin'ny anarana Jesosy fanaratsy zany, miala amin'ny tenany olona tsiraray avy, miala amin'ny tenany olona tsiraray avy, ary miala amin'ny trano fonenany ao, miala tao, miala amin'ny varavaran'ny tranony ao le fanampanakana, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra ry Andriamanitra eo, Andriamanitra tsara sy mpanao tsara anao, amin'ny anaran'i Jesosy no naovako ny vavaka ihany koa. Halleloia. Amen. De farany mirarosoa raha fahasoavana raha te fiantso ahy ianareo de voasoratra io ny telefona, ty fanoratra amiko ianareo de eo ihany koa ny mail zany. Zay zany tompoko de manao velomanareo amin'ny herindray tompoko.